Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Hoy ny voalazan'ity mpandinika ity, aza manome tsiny ny hafa amin'izay zavatra efa lasa ka tsy afaka ny hiverina intsony. Matetika tokoa isika no mandalo zavatsarotra eo amin'ny fiainana. Maro amin'izy ireny no tena mampalahelo tokoa, hany ka maro no mifanome tsiny ny amin'izay nitranga. Marina fa misy amin'izy ireny ny vokatry ny tsy fitandremana kely fotsiny ihany. Mety ho vokatry ny tsy firaharahiana ihany koa, mety ho vokatry ny fananana ambo be diso toerana sy ny sisa. Indrisy anefa fa ny lasa dia tsy afaka ny hiverina intsony. Ary ny vokatry izany rehetra izany ihany koa, izay matetika ratsy, dia tsy azona ovana intsony. Tadidio tsara fa tsy afaka ny anova ilay toe-javatra nitrangana oviana mihitsy ny fanomezana tsiny ny hafa, satria efa vita sy lasa izy iny. Vao maika aza mety hankararo ny fonao ny fanaovana izany, fa ny mety indrindra noho izany dia mitady vahaolana ahafahanao miala amin'izany olana izany aingana tsy hiverenany intsony. Aza mieritreritra mihitsy fa ny famerimberenanao izay tsy nety tamin'ny lasa no ampahomby ny anionao. Manao fadingana vaovao ary andray solesona ny lasa. Ry mpiaino ajaina, aza mahatsiaro ny lasa na misaina ny taloha, hoy ny afatry ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 3:7-9:20. Amen. Dark ny ambasadora. Ni
izay ilay onjany fanantenana. Asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana. Tsy hay ny angina tsy ankasitraka anao manaraka ny AWR miaraba mipeny rehetra tsy ankanavaka. Fantatsika sy averina matetika eto amin'ny fandaharana ny fampiasana zezika biolojika, ahasoa ny voly, ny tany ary indrindra ny fahasalaman'ny mpihinana. Betsaka tokoa ireo zava-maniry azo atao zezika hanatsarana ny voly fa tsy voatery ampiasa zezika simika. Aleo manontanytany foana ho aho. Tantara nosoratan'i Zoanitra, andrenesana ho an'i Zoanitra sy Nartina. Aviany ianao zao hoe jereo ny atsaran'ny anana sy ny legioma andry zareo atsy-atsimo any e. Ry zareo le vao tonga voaingana taty an-tanàna ve ny tena horisany? Eny e, asa ho afa misy ranon-javatra iny afafafin-dralay am'ireo e, de tena mandrobona andraso fa ho arahako maso fa eo a-tokotaniny eo ihany anery zareo no mikarakara le izy e. Tsy aleo very marina manontany azy mivantana toy izay hitsikilokilo izay fiainan'ny olona. Izy ve anyme izany e, izy ary mbola tsy satran'ny olona eto an-tanàna koroko. Tsy taitra ianao fa tsy fantany akory eny tsikilo azy ahy e. Zay indray ianao. Ty afafinao amin'ity anana ary marina. Io le ranon-javatra mahatsara ny volo rajao a, hitako ihany. De tena azonao antoka ve fa io tokoa le ranon-javatra ataon'ny ralay amin'ny volony? Ny voka no ahafantaranao azy e, ho hitanao anie e. Afabaraka rajao a, loza. Loza. Zay aneo a nefa nitenenako anao hoe aleo manontany e. Olona tsotra be raha ry zareo ao atsimo reo. Ito ny tena zezika fafa tsy ny ranon-goavy. Loza. Ka hitako raha matoa voamariny ny tango ravon-goavy de narako de nijereko ny nanaovany azy. Nieritreritra hoe io zany le ranon-javatra ataony amin'ny volo. Ay ka nataony tamin'ny finarary. Senao koa. Zay ane le hoe aleo manontanytany foana toy izay manaonao foana e. Ok zay ty fimezanao tiry zao ka tsy te fakahita amin-dralay sy voamary mihitsy azy zany. Ty adedahako na mafy ty ranon-goavy
ay ranona konsoda le izy afabaraka. le ranona konsoda tokoa le zezika fafy dia ahoana tsara hoe le fanamboarana azy enoe tsara ary aloha fa sao anaonao foana io ndray ianao koa amin'ity fimezana ity mandreraka ka zao maka ravina konsoda tokony ho ray kilao ianao de tetehana madinika iny mba ahazona ny ranony rehefa azo le ranona konsoda iny dia alona miaraka amin'ny rano 10 litatra ao anaty so plastika. azoko avetrany le izy fa afriana hono le fandomana. alona mandritra ny 2 volana zany fa tsy maintsy arona isaky ny 2 andro de kendrena mba hitsikafina le konsoda. arona isaky ny 2 andro mandritra ny 2 volana zay. de rehefa tapitra zany ny 2 volana de le ranona konsoda mahery avony lona iny no afafy amin'ny voly avy hatrany. kalo maka 1 litatra amin'iny mbola ranona konsoda mahery iny de mbola tapohana rano madio 10 litatra iny zay vao afafy amin'ny voly ho zezika. oy ary tena azona betsaka n'izy zany le izy. tena tombontsoa ny fanaovana nyity ranonjezika konsoda tiry marina sady tsy mandany vola no mahatsara ny fambolena. andao tonga dia anangona konsoda dia anandrana avetrany aleo aloha lany ty nomendralay atsika ty fa io maimaiko io ihany no mahavoanao ka any ka lasa manondraka ranongoavy amin'ny voly. zay ianao mba mangina rery zao iengany mba tsisy fetraikany amin'ireo legioma atsika iny mariny sady mbola 2 volana ny ele fandomana ka mba tonga de vonona raha volany reny aminao reny. ataovy re rehefa zay no mampandry sainao ranonjezika mahomby tokoa indrindra amin'ny volianana sy ny voly legioma ny ranona konsoda. raha verina kely ny fanamboarana azy dia zao: maka ravina konsoda 1 kilao ianao, tetehina madinika iny mba hivoaka ny ranony, dia ireo no alona amin'iseo plastika miaraka amin'ny rano 10 litatra rano madio mandritry ny 2 volana. fa kosa aroina isaky ny 2 andro izany ary kendrena mba hitsikafina ny konsoda. rehefa tapitra ny 2 volana dia maka ilay ranona konsoda mahery ianao 1 litatra ary dia mbola tapohana rano madio 10 litatra indray iny ranona konsoda mahery 1 litatra azo tamin'ny fandomana iny. izay vao azo antsoina hoe zezika afafy eny amin'ny voly. kendreo tsara zany mba tsy ilay mahery avy hatrany no afafy eny amin'ny voly sao manimba amin'ny voly indray fa ilay ranona konsoda mahery 1 litatra mbola tapohana rano madio 10 litatra no afafy eny amin'ny voly. dia manasanao anao fanandramana ary mirary fahombiazana feno amin'ny fambolena taonao. izay koa no amaranana ny fiarahana amin'ity androany ity. zoanitra samy marilany miarana totosany fandarana mandrapitafa ary AWR téléphone 034 06 797 62 033 07 170 70. AWR manolotra ho anao feon'ny fonantena. ny namanareo Richard Andrianjatovo no miaraka aminareo amin'izao fotoana izao ary fifaliana ho ay mba mitondra fijoroana vavolombelona
aminareo mba entiko ho fampisainana antsika ary ho fampaherezana ihany koa antsika tsirairay avy. Koa dia miaraba rahalahy, miaraba ranabavy, miaraba namako isany naizanaiza misy anareo. Efa intelo sa inefatra zay no tantara tamiko ty marariko anankiray fa hoe gaga ny ray tanàna sy ny ray fiasana miaraka aminy, mametraka fanontaniana aminy hoe fa nahoana ianao ny lasa salama be toy izao satria tsy toy ny taloha intsony. Fa le ireny izany ny tantaran'izany. Zaho moa tsy dia rototra loatra mandre azy rehefa mitantara fa tamin'ity faran'ity no nisy lesona ho amin'ny ara-panahy nipotra tao an-tsaiko. Raha ny fahitana azy amin'izao fotoana izao dia tena olona isan'izay natao hoe ngeza tokoa izy talohany narariny. Nanana olana teo amin'ny fikorinany raha izy mantsy ary niakatra ny tosi-drany dia nikaraikony izy. Nankiny namana anankiray tamiko ny fanarana ny fitsabony, tsy iza io fa ny anadany. Na izaho aza mba sahiran-tsaina satria isan'ny aretina sarotra tsaboana ny fatsitsena ny lalan-drà, indrindra ny fahavakisan'ny lalan-drà. Hitan'ny besany maro izay favoazana zay ka zay no natonga azy ireo nametraka fanontaniana tamin'ity olona anankiray ity ny amin'ny antony natonga azy tena salama be toy izao. Fa iny tokoa mantsy izy rehefa mandeha eny an-dalana eny dia mitaritarika tongotra, mora reraka. Fa ankehitriny izy dia gaga ny rehetra fa lasa mipitipitika, tsotra ny antony. Ary izay antony izay no ho tanosaiko eto ambany mba andraisantsika lesona eo amin'ny ara-panahy. Voalohany indrindra dia nanaiky fa narary izy, ary tsy hoe nanaiky fa narary fotsiny dia nijanona tamin'izao fa nanaiky ho tsaboana. Firy akory moa ny olona ankehitriny na ara-nofo na ara-panahy no tsy miaiky akory fa mila fanasitranana izy. Raha ohatra teneninao izy hoe tsy mety izao, diso io, dia izy indray no manangam-bovona. Asa raha efa mba henonao ny fitenin'olona hoe toy ny mamo raha ny mamo ny teneninao fa mamo dia ianao indray no lazay ny fa mamo. Ny baiboly anefa dia miteny amintsika fa raha hoy isika tsy manana ota sika dia mamita tena, ary ny marina tsy ato anatintsika. Jaona 1:2-9. Jaona 1:2-9. Io fahatsapantena ho mpanota io no tadiavin'Andriamanitra amintsika, tahaka n'le vehivavy hoe natsapa tena ho narary izy dia nitady mpanasitrana. Io no tadiavin'Andriamanitra amintsika ka anorony antsika ny fanafody hoe raha miaika ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina isika mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Eo amin'ny 9:7 eo amin'ilay Jaona 1:2 teo misy an'izay 9:7. Izay ihany no ilay ny mpanavitra amintsika satria raha hoy isika tsy nanota isika dia mampandainga azy, ary ny marina tsy ato anatintsika. Eo amin'ny 9:10 misy an'izay. Ekeo ny mampanota antsika. Raha ny tokozitra tsy nanaiky ho tsaboana ilay marary dia efa tsy teto izy tahak'izay fa efa lasa vovoka. Lesona faharoa, nisy namana nanoro mpitsabo azy. Le marary teto zany rehefa niaiky fa marary izy dia natoron'olona hoe ery misy mpitsabo, dia nanaiky ho tsaboana izy. Lesona dia toy izao hoe eo amin'ny lafiny ara-panahy ihany koa dia ilaina ny mpanoro lalana. Izasy ianao no io mpanoro lalana io satria ny baiboly hoe ry zanak'olona, efa nataoko mpitilo ho an'ny taranak'Israely ianao, ka dia ho henonao ny teny avy amin'ny vavako, ary avy amiko no hananaranao azy. Ezekela 3:7. Apetrao amin'ny tenantsika ny fanontaniana hoe tena mpitily marina ve aho ty? Satria misy ny mpitily mandainga, misy ny mpitily matory, misy ny mpitily tsy miraharaha akory na ho potika aza no manodidina azy. Baiko Jesosy no hoe
mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Marka 9:10. Tena adinina amintsika ny fahaverezan'ny hafa raha tsy nananatra azy sika. Ezekela 3:7 misy an'izay. Ezekela 3:7. Izay ny anankiray fa ny anankiray dia hoe mety hisy olona hafa hiteny amiko sy aminao ny tsy mety ataontsika. Aza atao fotsirora raha miteny fa eritrereto izay lazainy dia haitsio izay tsy mety. Ny lesona manaraka zay hotsoantsika tamin'ny alalan'izay ramatoa sabony izay dia zao: nanana faharetana izy. Isan'ny toetra takina amin'ny olona andovalanitra ny fananana faharetana. Zavatra hitako matetika amin'ny olona raisiko an-tanana ny fitsaboana azy, izay maharitra ihany no mahita fanasitranana tanteraka. Toy izany ihany koa eo amin'ny lafiny ara-panahy. Efa tsy hananany olona zany faharetana zany. Raha lava ny toriteny dia efa any amin'ny famantaranandro tsy akijanona amin'ny masony. Misy mihitsy aza ny tsy mandro ny firavana fa vao lavalava ny toriteny dia efa iny izy mitsaitsaika mody. Kanefa raha zavatra hafa toy ny fampisehoana, ny horonan-tsary metsika, rindran-kira, lanonana samihafa no atao dia eo ihany izy manontolo andro. Ary tsy misy miala mihitsy. Raha vao mitady amarina le mpanao fampisehoana dia siotsioka re zao, tsy manaiky izy, tsy manaiky izy. Raha ny fanarahandian'Andriamanitra dia marisarisa mila emitra, tsy manam-paharetana izy satria tsy eo no eo ny valosoa. Mampalahelo tsy liana amin'ny ara-panany maro ankehitriny. Hoy Jesosy hoe zay maharitra hatramin'ny farany no hovonjena. Matio 10:2. Ny lesona manaraka azontsika tsoana ihany koa dia ty: nanaraka zay torohevitra natao azy izy. Tosidra ambony efa nampikaraikona azy ny resaka eto zany nahazo an'ilay vehivavy. Tokony maro ny tsy azo atao ary tokony anaraka ny torohevitra ny mpitsabo izy. Inona tokoa ny zavatra misy? Nataony tokoa izany ary nahita fahombiazana izy. Lesona ara-panavy amin'izany dia zao: misy ireo torohevitra avy eo amin'ny Baiboly eo amin'ny fihinana sy fisotro, fitondran-tena. Levitikosy 2:20, Deuteronome 2:4 makasika amin'ny fihinana. Saingy indrisy tsy raharahin'ny kristianina akory izy ireny. Aleo ny mihaino ny feo hafa eny ambony pilipitra sy anjoron-dalana toy izay ny feon'Andriamanitra miteny azo mivantana amin'ny alalan'ny Baiboly. Raha mitandrina nefa sika dia tsy ho simba. Toy izao ny voalaza amin'ny Baiboly: tsy fantatrareo fa tempolin'Andriamanitra ianareo ary ny fanan'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo. Raha misy manimba ny tempolin'Andriamanitra dia mba ho simban'Andriamanitra kosa izy. Fa masina ny tempolin'Andriamanitra dia ianareo izany. Korinthianina 1:3-9 sy 17. Ny lesona manaraka azontsika tsoana amin'izay fasitrana n'izay vehivavy izay dia zao: nilaza tamin'ny olona izay nahasitrana azy izy. Averiko indray mandeha, nilaza tamin'ny olona izay nahasitrana azy izy. Fahaleriana izy zany. Fahaleria le olona tsaboana amin'ny tantara etsiroa ny fomba nazahoan'ny fanasitranana. Fijoroana vavolombelona ny fiainana kristianina. Takian'ny Tompo amiko sy aminao ny filazantsara zay toriana amin'izao tontolo izao. Takiany amiko sy aminao ny filazana izay fahatsarana izay. Petera 1:2-9. Satria izay le hoe nahazo mahaimaim-poana ianareo dia mizara mahaimaim-poana. Matio 10:9. Omeo voninahitra izy ny amin'ny fitantaranao etseroa ny soa nataony taminao ry kristianina. Tsaroantsika tsara ny tantaran'ireo boka nahita sakafo tao amin'ny tobin'ny Sirianina voalazan'ny mpanjaka faharoa 7. Tsy nofino azy ireo samyrery ny sohitany fa lasa nanambara zany izy tamin'ny namany eo amin'ny 10.
firy amintsika no mba manao toy izany. Ny maro hita mantsy dia tsy rototra kory amin'ny famonjem-panahy. Kanefa izay fanginana zay dia midika fa avelao eo izy, avelao eo azo azy zay ho avy eo tsy maninona. Tsy afaka nefa izaho sy ianao raha tsy mandray andraikitra, satria raisina toy ny olona ratsy fanahy faly mahita amin'ny fahavoazany hafa fotsiny. Hoy ny apôstôly hoe lozako ratsy mitory ny filazantsara aho. Korinthiana 8:9. Misaotra an'Andriamanitra aho fa nahazo lesona azoko tantaraina tamintsika androany. Eto am-pamaranana dia tiako mba hanaovantsika tahaka n'ilay ramatoa narary teo sitrana rehefa nitsaboana. Meteza indrindraindrindra ilaza ny fahatsaran'Andriamanitra amin'ny hafa. Amen. Chorale Petits anges de Manchou. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. AWR feon'ny fanantenana. Fasalamana voalohankarena kolokolo isanandro fahavolamena. Harena ny fahasalamako. Harena ny fahasalamako. Alalana olona samakendrena. Fahasalamana voalohankarena. Tandrovy ny fahasalamana. Amin'ny kafaliana trano no ifandraisana aminao amin'ny alalan'izao onjam-peo izao. Mirary indrindra izahay mba hahasoanao fenona ny fandaharana. Ity ampanomboana dia tsy adino ny hivavaka ho an'ireo tsy salama. Hivavaka isika.
tompo andriamanitra io mankasitraka anao izay satria mbola omenao ny fahasalamana sy tombonandro ka hatratr'izao anio izao. Misaotra tompo satria mbola afaka andray lesona vaovao indray izahay amin'ity anio ity. Ampio izahay Jesosy io mba hanaraka ireo torolalana maro samihafa mba hiazonana trano ny vatanay ho salama ary homendrika amin'ny fanatrehanao. Maro tompo ny tsy salama any amin'ny tompom-pahasalamana maro samihafa, indrindra ireo izay tratry ny valina retin'ny koronavirus. Omeo azy ireo ny hery ara-tsaina, ara-panahy, hiatrehany ny aretina. Ampio ihany koa izahay mba ahay ampiatra ireo fepetra maro izay natao hiarovana anay amin'izany aretina izany. Matoky ary izahay tompo fa hanome hery sy fahasalamana anay tsirairay avy any ianao, ahafahanay mamita ireo adidy amandraikitra eo amin'ny fiainanay. Ny voninahitra sy ny haja dia ho anao irery ihany. Amen. Raha mino ianao fa afaka manasitrana anao Andriamanitra, dia ho tanteraka aminao tokoa ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Eksodosy 15:20 tapany farany manao hoe: izaho no Jehova izay mahasitrana anao. Resaka retsika ombeny indrindra amin'ny fotoana izay nampirongatra ny koronavirus, ny hoe ampitomboy ny hery fiarovana dia izao avy ny atao fa inona marina moa ny hery fiarovana sy ny ataony amin'ny vatantsika. Andeha ny dokotera no asaintsika hiresadresaka mahakasika izany miaraka amin'ny namana Elion. Dia fifaliana ho anaindray ny miarabantsika mpiaino mpanaraka ity fandarana ity. Mitoy ny fiarahantsika amin'ny Dr Yves Ravelson izay mpanorona ny tetikasa Zixwab. Inoko fa nahalianantsika ny fiarahany tamintsika teo aloha ary tsy andritsika sady ny handre ny toy ny fandarana. Raha tsy hivona vetivety dia tetikasa izy ity izay ahatonga ny malagasy na farafahakeliny mba ny akamaroany malagasy mba anana n'ilay fomba fiaina izay ahatonga ny ilay olona ho ela velona. Tsy hoe ela velona fotsiny fa sady ela velona no matanjaka. Salama tsara tsy vesatra ho an'ny fiarahamonina. Faly miaraba anao indray dokotera. Miaraba tompoko. Ya. Inandray no etsika ho an'ny mpiaino amin'ity anio ity ao anatin'ilay tetikasa Zixwab. Iresaka ny atao hoe système immunitaire zany tsika androany, ny atao hoe hery fiarovana. Satria io vatantsika io dia tena manana zany hery fiarovana zany napetrak'Andriamanitra ao anatintsika ao, hiaro atsika amin'ireo bibikely isan-karazany, virus, ny bakteria, ny champignon sy ny maro hafa mba hiaro atsika. Ka io ndray zany ny loha hevitra ho resantsika androany. Inona zany no azo ambara amin'le hoe hery fiarovana ao anatin'ny vatantsika olombelona? Fanontaniana napetraka ao dia mahitsy be mihitsy hoe inona le hery fiarovana. Anome sarisary kely namana Elian mba azahoantsika azy. Raha ohatra zao raisitsika ny firenena malagasy misy ministera marobe, ministera ny fahasalamana, ministera ny fampianarana, ministera ny agriculture sy ny sisa fa misy le atao ministera ny défense. Ka raha jerena ny fiarovam-pirenena misy antokona olona maromaro ao ny polisy, ao ny gendarme, ao ny militaire, ao ny quartier mobile, ao ny andromasom-pokon'olona. Zany zao fiarovana ny firenena daholo zany. Ka ao anaty vatantsika io dia misy système anankiray ngezabe, ministera ny fiarovana ny vatantsika. Ary io ministera ny fiarovana io ny fantatsika moa matetika dia hoe globule blanc. Tsy zay ihany anefa izy io fa BDB, misy karazany BDB izy io, ary ao anatin'ny globule blanc mbola misy karazany maromaro tsara ho fantatra. Ka iresaka nyty hery fiarovana ty sika androany
ny hery fiarovana dia ny fitambaran'ireo zavatra napetraka andriamanitra ao anatin'ny vatany olona anankiray hiaro atsika ka nininna zany karazany zavatra na virus na bakteria na levure champignon nininna na parazite na kankana nininna zany dia manana hery fiarovana amin'io tsika ary natioraly io tsy vidiny io tsy fanafody io fa vokaritsika ka raha te hiala amin'ny aretiny tsika dia atao ahoana ny ampitombo an'io hery fiarovana io ary raha te ho salama tsika atao ahoana ny tsy amparefo an'io hery fiarovana io zay zany ny sekret-ngeza be ary tsika moa eto am'ty fandaharana ty zay hoentinay de miteny foana zahay tokony ho feno 100 taona mahery ny olona ary salama tsara fa be dehibe ane ny olona tany andafy tany am'reto zone bleu ny resahantsika ireto feno 100 taona mahery reo olona reo fa nandalo ny covid fa nomezany fotsiny de mipetraka tokoa ny fanontaniana hoe azo atao ve zany mandresy ny covid anankiray zay oresahantsika mihitsy io androanina mana elian raha matanjaka ny fa tsy misy olana io fa reo fanafody zay atao hoe tsy aroa reo dia ataoko hoe geste barrière fotsiny ny tena maro am'ireo fa ny tena izy dia ny fampitombona ny hery fiarovana raha matadidy ianao namana elian vao tonga teto Madagaskarany ny covid lasa otrinina ny vidiny tongolo gasy lasa otrinina vidiny sakamalao lasa otrinina ny vidiny voasary makirana satria nampafantarina ny olona tam'izany fotoana zany fa ireo ny ampitombo ny hery fiarovana fa am'izao izy ny tena mividy an'izany lasa tsy fanaoly izy lasa ohatrany hoe efa dinidino reny zavatra ka ny zavatra ataotsika zany dia ny atonga le zavatra iainana mihitsy ilay zavatra tokony atao mba tsy arary ary za de miteny aminao ary expérience ananako zany nanomboka nanaovako an'ity nampiarako an'ity style de vie ty tamin'ny fiainako taloha raha voan'ny sery voan'ny grippe 10 andro 12 andro 2 herinandro zay vao afaka fa am'izao miteny zao tena ataoko fijoroana vavolombelona mihitsy raha ohatra manomboka mangatsitsika enao ny olombelona tsy maintsy tafiditra ny virus tady voan'ny grippe maraina arivo io tsisy tsony inonanao ataonao de reo style de vie reo ihany ny apetrako mbola maro moa zany ny tany saitsika rehefa aveo fa tena azo antoka ny fahasalamana ary tsy obo maty alohan'ny fotoana isika raha anaraka ny style de vie zay resahana am'ty ONG zikso aby ity inarino azo lazaina mikasika an'izay dokotera hoe ahoana ny atao tsy amparefo an'le hery fiarovana ia ho resahako alohany iresahako an'izay aloha mikasika ny hery fiarovana inona reo hery fiarovana reo misy ny atao hoe leucocyte ao anatin'ny vatantsika ho an'ny mpianatra moa zany reo ny atao hoe globule blanc zay ny sela fotsy de ireo sela reo misy karazany maromaro izy reo zay ny antony nanaovako an'le exemple teo misy polisy misy gendarme misy an'izao de misy karazany rongeza be aloha zany izy reo misy ny atao hoe granulocyte ary misy ny atao hoe agranulocyte zany hoe misy granule sy ny tsy misy granule de ny misy granule misy karazany telo izy io misy ny atao hoe polynucléaire neutrophile polynucléaire eosinophile polynucléaire basophile ka ny neutrophile zany antibactérien miady fotsiny amin'ny bakteria izy ny eosinophile ndray miady fotsiny amin'ny parasite izy miady amin'ny kankana izy ny basophile ndray dia miresaka inflammation réaction inflammatoire zay miafarany hita rehetrarehetra appendicite meningite hépatite reny faramihita rehetrarehetra de inflammation sinusite inflammation zany réaction inflammatoire ka ny basophile miady am'izay zany hoe samy manana ny antokony miaramila ao anatytsika ao tsika iady am'le aretina ka raha ohatra zao resaka tsika amin'ny atao hoe covid-19 virus zany de efa manana anticorps manokantsika ao le lymphocyte B lymphocyte T ny monocyte isakara reo zany dia karazana
sela napetrakaandriamanitra ao anatytsika ao de ireo sela ireo no anampy atsika hiady amin'ny aretina ka le fanontaniana hoe inona ny atao alohan'ny tena iresahako an'izay a de alongamba aka exemple mihitsitsika de le covid-19 mampiororohoditra ny olona inona moa ny covid-19 ny covid-19 dia virus mazava tsara ary fantatra zany saika ny olona rehetrarehetra lasa dokotera latsaka fefany daholo teto an-tany na alala hoe covid-19 dia virus ka raha ohatra tsika te hiady amin'ny virus dia ny hery fiarovana ao am'vatantsika no ampitomboana misy manampahaizana anankiray any andafy any a professeur agrégé anankiray izy vaksiny tsara indrindra de ny système immunitaire le hery fiarovana ao anatinao ka raha ohatra ampiakarina le hery fiarovana anatinao a ohatra ny sery hitatsika isan'andro ihany ane covid io za tsy miteny hoe geste barrière tsy ilaina geste barrière ilaina fa ilaina lavitra noho ny geste barrière ny système immunitaire zany hoe fampitomboana ny hery fiarovana ary zay mahatonga an'io professeur agrégé any frantsa io ny teny an'ity teny ity hoe le meilleur vaccin au monde c'est le système immunitaire zany hoe vaksiny tsara indrindra eto ambony tany dia ny hery fiarovana ao anatinao ka atao ahoana ny ampiakatra io ary atao ahoana ny tsy amparefony io zay zany ny tsara hojerena zay zay mihitsy eny ary inona zany ny tsara ho fantatry ny olona mikasika an'izay ary ya misy voambolana oabolana anankiray les chiens aboient la caravane passe zany hoe mivovo ny alika fa ny diabe mandeha foana ka izao le izy na de mivovo aza ity covid ity ny olona manana style de vie saine manana an'le fomba fiainana tsara ara-pahasalamana mandeha foana ny fiainana ka zay ny antony resahako eto hoe zavatra telo aloha zany ny tsara ho fantatra namana Elian voalohany a miamaro nisan'ny marary miamaro nisan'ny maty manjaka ny orooro ny tahotra ary ireo rehetrarehetra reo orooro sy tahotra reo a dia mampalemy ny hery fiarovana any frantsa misy boky anankiray lohatenin'le boky le hoe stop à la peur zany hoe soratany ary ambony ary hoe covid-19 stop à la peur oui à la naturopathie ajanono ny tahotra fa ekeo le fomba fiainana ara-pahasalamana de resin'ny covid jifain'ny frantsay zany boky zany a ary saika ny ankamaroany olona zay naresy an'zany covid zany nanaraka ny zavatra nyteneny natao anatin'io boky io zao ny namana Elian ny zavatra tsara ho fantatra isaky misy valana retina eto ambonin'ny tany de nisy fomba fiainana vaovao ny olombelona andymbe ohatra anao maromaro tamin'ny taona 300 nanjaka be zany atao hoe abokana zany de rehefa nanjaka ny abokana nahitana olona 200 millions de morts 200 tapitrisa ny olona maty teto an-tany tamin'ny taona 300 io resahako de inona ny zavatra hitany olombelona tamin'izany nanao an'lay atao mise en quarantaine natokana zay marary eto Madagasikara zao mbola misy an'lay atao manakavaly toerana ny misy miboka reny zany atao hoe mise en quarantaine de tamin'ity resaka covid ty zay olona marary de natao mise en quarantaine natokana zany hoe ireo zany efa zavatra niainana tany aloha tany tamin'ny taona 5 toa de nanjaka ny atao hoe paludisme io le atao hoe tazo mahery de tam'izany fotoana zany teo amin'ny 300 tapitrisa 103 millions nisan'ny olona maty ny zany paludisme zany tam'izany fotoana zany de inona ny fomba vaovao hitany olona nanamboatra moustiquaire ndray nanamboatra lay de tamin'ny taona 7 nanjaka indray ny choléra ny fivalanana de inona indray ny zavatra hitany olombelona nanamboatra kabone indray taloha tsy nisy kabone zany de paritake ny aretina fa rehefa nisy le varana aretina ny mpiandraikitry ny fahasalamana dia namorona zavatra ny tady fomba anakanana an'lay fiparitahan'lay aretina de tamin'ny taona 7 nanomboka ny sida ary inona indray ny fitaovana hitany olona préservatif io le kapoty izy tika
ny olona zany namorona foana nitady hevitra foana zany a ialana am'ilay aretina de tonga indray zao ty covid-19 ity de kasibosy ndray fa ny tena zava-dehibe iza zany a fantatro fa ilaina le solution hitany manampahaizana le vaolana hoe andao anao masika atsika ary vavaorina andao anao elanelana ray metatra mba tsy paritahan'ny aretina andao ampiasa gel hydroalcoolika andao anasa tanana andao anao vaksiny ireo rehetrarehetra reo ilaina fa ambonireo ny tena ilaina de andao amafisina ny ery fiarovana zay le izy omezatsika covid io ary zay ny antony tenenako hoe nahitabataba ny covid ny olona salama ary nanaraka ny fiainana ara-pahasalamana de mandeha foana ary salama tsara foana izy eny ary inona zany reo zavatra mamparefo ny hery fiarovana ao anatin'ny olona dokotera tsara ny afantaran'ny mpiainao antsika an'izay ia valiko mahitsy mihitsy zay fanontanininao zay namana Elian hoe tsy bomba avy anan-dafy ny amparefo ny hery fiarovantsika fomba fiainatsika ihany mamparefo azy ny voalohany diany tsy fampina torimaso ary horesantsika lavabe io tsy ampy torimaso io atsoatsy ny arerahana be loatra ohatra zao reo mpanao fanatanjahantena au niveau reo ambony be le fanatanjahantena atao mamparefo zany ilaina ny fanatanjahantena raha vao tafahoatra io fanatanjahantena io de ho simba ny système immunitaire le hery fiarovana ao anatitsika ary horesantsika koa ny sakafo misy karaza-tsakafo zay tena mamparefo tanteraka mihitsy ary manimba tanteraka mihitsy ny hery fiarovana atsika ankoatran'izany reo fomba fiainana isan-karazany ohatra zao ny resaka tempérance ny ino moa zany ny tempérance fahalalana onona ohatra hoe ny sigara ny toka ny paraky ireo zavatra maro ny zava-mahadomela zany ane fantatra fa mamparefo zany ireo zavatra mamparefo an'le miaramila atsika piaro atsika no tokony ajanona voalohany no tokony adivana voalohany amin'ity projet ty moa zany misy 2010 ireo zavatra zay tany sainay ao anatin'le projet misy boky anankiray zay ny nazy ndray tsy 2010 ny resahany fa zavatra 7 les 7 meilleurs médecins ny dokotera tsara indrindra eto ambonin'ny tany anaky 7 zareo de reo zany ny somay ny torimaso ny rano ny masoandro ny rivotra madio ny fanatanjahantena ny joie de vivre ny fimehezana sy ny rira ary ny sociabilité ny fahaizana miaramonina amin'ny hafa am'izao fiainana zao fiainana efa sarotra ty ianao hitady fahavalo ianao maty voalohany ka alaotsika hitady namana ary misy masera anankiray any frantsa any 3 taona izy amitsika zao miteny zao de rehefa nanontaniany mpanao gazety izy tamin'ny fa 3 taona iny inona ny secretnao masera de ny zavatra teny iny aller vers les autres mandeha any amin'ny hafa mandeha minamana amin'ny hafa faire des amis manao ny fiarahana amin'ny hafa manao soany rehetra dia salama tsara ianao mba teneniko ny ty zavatra ty raha ohatra tiatsika ny olona vavelona dia ny minamana amin'ny ankizy amin'ny zazakely minamana amin'ny zazakely satria zao ny zazakely tsy mba malala fa tsy mififaliana tsy misy tahotra reny tsy mba misy zavatra mahastresse azy ka ny olona mahay miresaka amin'ny zazakely ary mifandray matetika amin'ny zazakely de ho salama mihitsy ny fanampiny moa zany dia ny resaka sakafo mbola ho resantsika ny atao végétarisme ho resantsika ny atao crudivorisme resantsika ny fivadin-kanina resantsika koa ny fiainana ara-panahy de tadio ty mba resako kely mihitsy ty fiainana ara-panahy ty ny fivavahana zany reo zone bleu anaky 10 reny resantsika tany aloha dia mivavaka daholo reo olo reo fa ny zavatra ivavahany fotsiny tsy mitovy ka ny fitokisana an'Andriamanitra fametrahana ny fiainantsika amin'Andriamanitra dia fa hery lehibe ahatonga atsika anana fahasalamana misaotra-pesaka dokotera tamin'izay resadresaka nataonao androany zay tena zava-dehibe mihitsy efa misy ho ampiaritsika sady zany zay ho atsika mpiaino
mikasika ny hery fiarovana zavatra mahakasika ary mifandray mivantana amin'ny fomba fiaina daholo zay rehetrarehetra zay. ia alohany anomezako indray mandeha ampatsiaivako andray mandeha ny larana ny telefona de tiako ny resaka nyty teny ity. Maro loatra ireo olona mandraingirangy tratra ny takaitra vokatra ny covid de ity fomba fiainana ara-pahasalamana itya ny fomba tsara indrindra naovana ny atao hoe rétablissement famerenana amin'ny laonya ny fahasalaman'ny olona tratra ny covid de azo atao tsara mihitsy miantso anay ary zahay de efa manana recette mihitsy hoe reto daholo ny atao fa miverina amin'ny laony io fahasalamana io. Maro le izy fa voafetra moa zany le fotoana eto fa afaka miantso ianareo zay manana olana indrindrandrindra mo taorina nyrendry resaka covid reny fa zahay dia vonina ny anome sy zara maimaim-pona mihitsy hoe inona ny atao hampiverina amin'ny laonindray ny fahasalamantsika dia omeko indray mandeha zany ny inona moa ny laharana azahoananay 034 39 415 28 034 39 415 28 ary ny RTL 033 12 261 77 033 12 261 77. Saotra indrindra dokotera mbola hitombo ny fizerentsika amin'ny atsipirian'ireo lafi ny rehetra nresanao reo fa dia asaintsika mpiaino mba tsy hanapaka mihitsy amin'ny fanarahana zao fandarana izao fanamarina kely fotsiny namaneny alohany amarana atsika zay mihitsy le izy alao tsy manapaka mihitsy satria mifampitohitohy style de vie tsy hoe zavatra ray fotsiny ny horesahana eto fa zavatra be debe ny horesahana ary rehefa rahatsika ireo zavatra be debe ireo dia ho salama atsika satria mifampiankina izy rehetra zay moa zany ny antony ametrahanay le slogan hoe tout mort avant 100 ans sont des morts prématurés. Zay maty rehetra alohan'ny fahazato taona de maty alohan'ny fotoana. Saotra dokotera andriamanitra ny hitahantsika rehetra mba ahita tompontsoa amin'ny fanarahana ireny torohevitra reny fa natao asoa atsika ry izy ary tsy pitsara le hoe maimaim-pona izy ty tompoko. Misaotra besaka dokotera andriamanitra hitahanao dia amin'ny fandarantsika manaraka zany azadiny fotoanantsika fa natao asoantsika izy ty veloma tompoko. Tsisy madilana ho tentenana itsony zay fa de mankasitraka anao sahady hanohy hatrany ny fiainona ny fandaharana rena amin'ny fahasalamako ahasoa ny fahasalamanao. Isaorana indrindra dokotera Iva Ravelson ny zarany mahasoa ho antsika malagasy. Isaorana ihany koa ianao manohy mitandreny hatrany. Zoanitra sy rilano ny farimbona na totosa amin'ny fandaharana rena amin'ny fahasalamako ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny oabolana 4:20 sy 2:20 ny fanaovana mandrapitafa manao hoe anaka tandremo ny teniko atongilany ny sofinao iaino ny filazako fa aina ho an'ny mahazo azy izy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Lay feo ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Dia samy faly sika ry mpiara-mianatra namana tafoana indray anatin'izao fotoana andalinana ny tenin'Andriamanitra izao ny toetra sy ny fiangonana izany no lohatenodinitsika anio asaina ianao ahatratra amin'ny farany. Misy hiraray milaza toy izao vato lampy aho nosy aho efa nahatsapa toy izany koa ve ianao teo irery mety efa nandre olona ny teny toy izao koa ianao ny fiarahako amin'Andriamanitra dia raharahako manokana tsy zavatra tokony ho resahako aminao zany
fiatsika sy toetra toy izany tokoa ve no irian'andriamanitra hananany kristianina? Inona no sary anehoan'i Paoly ny firaisana tokony isy eo amin'ny samy kristianina sy ny fiangonana? Andeovakitsika ny Efesianina 4:1-12. Efesianina 4:1-12. Ary izy no nanome ny sasany ho apôstôly, ary ny sasany ho mpaminany, ary ny sasany ho evanjelistra, ary ny sasany ho mpiandro sy mpampianatra, ho fanatanterahana ny olona masina, ho amin'ny asan'ny fanompoana amin'ny fiangonana, ho amin'ny fampandrosoana ny tenan'i Kristy, mandra-pahatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra, ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatry ny alehibean'ny fahafenoan'i Kristy, mba tsy ho zaza intsony isika ka ilangilana sy ampitambolombolen'ny rivotry ny fampianarana samy hafa rehetra amin'ny saim-petsy ataon'ny olona sy ny fiendreny hahatanteraka ny hevitry ny famitahana, fa mba hanaraka ny marina amin'ny fitiavana ka hitombo amin'ny zavatra rehetra ho amin'izay loha dia Kristy. Izy no hitomboan'ny tena rehetra izay akambana sy ampiraisina tsara noho ny fifanompoan'ny isan-toniny araka ny fiasan'izay rehetra momba azy amin'izay mety ho anjara ny asany avy ka hampandrosoany ny tenany amin'ny fitiavana. Rehefa nanoratra ny taratasy ho an'ny Efesianina Paoly dia nisorotsiritany ho toy ny vatana ny fiangonana, Jesosy ny lohany ary ny olona ny mandrafitra ny sisa. Ho hitanao amin'ny 17 ny faratampon'ny fiainana ao anatin'ny fiarahamonina toy izany dia ny fahatrarana ny ohatry ny alehiben'ny fahafenoan'i Kristy, ary ho fanatanterahana an'izany dia mila mifanampy isika. Azo antoka fa mety ho irery tokoa ny kristianina. Marina izany toy izay nitranga tamin'ireo olona maro nandritra ny taonjato maro izay nesoina na nenjehana. Tamin'izany fotoana izany dia tsy azo mialana ny fijoroana irery. Vavolombelona mahery vaika any amin'ny herin'Andriamanitra izany, fa ny lehilahy sy ny vehivavy dia tsy niemotra noho ny fanereny manodidina azy. Noho ny toe-javatra dia voatery ny velona irery tany amin'ny toerana samy hafa rehetra reny olona ireny. Saingy amin'ny fotoana milamina dia manantitrantitra fahamarinana lehibe iray Paoly. Tokony hiara-miasa ampirahalahiana ny kristianina mba hahatrarana ny fahafenoan'i Kristy eo amin'izy ireo. Inona ny vokatra izany firaisana sy fiaraha-miasa izany eo amin'ny vahoakan'Andriamanitra? Andeovakitsika ny Efesianina 4:7-10. Efesianina 4:7-10. Mba hampafantarina ireo fanapahana sy fahefanany an-danitra amin'izao ankehitriny izao ny mahamaro samihafa ny fahendren'Andriamanitra amin'ny fitondrany ny fiangonana. Isy fiatraikany goavana eo amin'ny herin'ny fanandriny eto an-tany ny vokatry ny fiaraha-miasa ampirahalahiana eo amin'ny samy kristianina izay ratsambatan'i Kristy. Raha misy toetra tokony ho kolokoloana ao amin'ny sambatan'olona dia ny toetra tia miara-miasa izany. Izany no nampandroso ny fiangonana voalohany, satria ny ray hevitra tamin'ny zavatra rehetra izy ireo. Manahoana ireo mambra ao amin'ny fiangonana misy anao? Tia firaisan-tsaina sy fiaraha-miasa ve? Sasana tria samy maka ho azy? Amafisina hatrany fa manome hery antsika ao amin'ilay fanandrinana lehibe ny fiaraha-miasa ampirahalahiana. Izay no mamarana ny fianarantsika androany. Mbola saina ianao anaraka ny toyny. Niaraka taminao teo ny mpiara-mianatra aminao Kalebo Andretsikivy. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpoana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.